enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Falmiarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanoran'ny zokiny isika amin'ity alarobia ity. Alohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Ny tsara indridry-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fotoana izay omenao anay. Misaotra Tompo fa tombontsoa lehibe ny nananay dia ny fianarana ny teninao. Angataka aminao mba hanazava izany araka ny sitraponao eto anio dia okainao Tompo no fahazavanao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Ho teny lesona antsika androany dia manao ny fanjakany ho avy sady efa tonga sahady. Antsoin'Andriamanitra hoe olona masina, marina ary mahitsy fo ireo izay mahatoky amin'ny fanjakany. Tsy izy ireo fa olona izay mifaly amin'ny fitsarany, tia azy ary mankala ny ratsy. Tsy mbola tafahorina tanteraka io fanjakan'Andriamanitra io, tsy mbola niverina mantsy Jesosy ho didin'ny rahona ilay hialohavan'ny afo sy ny elatra ary ny horohorontany ary ho arabay ny tendrombohitra amin'ny fiempony ao anatrehany rehefa ahita ny voninahitry ny tany rehetra. Raha nianatra n'ity lesona ity ianao nandritra ny herinandro dia azo inoana fa maniry toerana anankiray izay isiany fahamarinana sy ny fitiavana ho fanorenan'ny fiainana. Mahireza fa ho avy tsy ho ela izany, izany no fanantenantsika lehibe. Na izany aza dia tsy mibaiko antsika hiandry ny fanantenana fotsiny Andriamanitra hoe Jesosy hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Raha manolo tena ho azy amin'ny mpifaliana isika ary tonga olom-pireneny lanitra dia manova ny fontsika ny fanahiny ka tsy ankamamy fotsiny ny fanapahan'Andriamanitra sy ny lalany isika fa hikolokolo toetra izay mifandrindra amin'ny teniny ihany koa. Ary ny asantsika dia hitaratra ny fanjakan'Andriamanitra izay marina sy ara-drariny na dia eo amin'ny tontolo anjakan'ny hery miasa mangina feno fahotana aza. Izay rehetra tian'i Jehovah sy mankala ny ratsy dia manana toky fa manafaka sy miaro azy Jesosy. Fanaraka tanteraka amin'ny fahamarinan'i Jesosy sy ny fitsarany ny iantsoiny antsika hoe marina mba hahatonga antsika dieny ankehitriny sy ho mandrakizay hifaly amin'i Jehovah sy hidera ny anarany masina. Eny akohaka amin'Andriamanitra tokoa izao tontolo rehetra izao noho ny fahatsarany mahagaga noho ny fitiavany ihany koa. Ary izany no manosika antsika mba hitoetra manjakariva ao aminy. Dia mahireza ny fanaranan'i Jesosy fa ny Tompo any tsy handao antsika fa hanatanteraka ny teny fikasany amintsika tsirairay avy. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo manome fanantenana nay manjakariva ary ny irinay dia tsy ala aminay izany fa arakaraka ny tombon'ny andro dia hanamafy ny fanantenanay aminao izay ary koa hivonona ny amin'ny fiverenanao tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra. Taio manokana ny mpianakavy ny finoana izay miaina izao fandarana izao fantatrao manokana ny amin'ny etaetapony rehetra sy ny manosika azy ihany koa hianatra ny teninao eto meo ny hoety manana sy ny fahaiza-manao rehetra izy ary mangataka aminao izay mba tsy hanadonianao ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano fa hovanginao any izahay. Anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.